tonga eo amin'ny fotoana ianona ny tenin'Andriamanitra isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo andininy fahaenina amby folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toizantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Matio toko faharaiky amby folo andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Matio toko faharaiky amby folo andininy roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Ary ho faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko voalohany andininy fahaenina amby folo sy fahafito amby folo. Romanina toko voalohany andininy enina amby folo sy fahafito amby folo. Mialohan'izany dia hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Tompo, misaotra anao izahay noho ny teninao. Teninao izay faniliny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao izay manambara aminay fa zanakao izahay, ka na inona manjoanay dia adidinao. Adidinao tokoa izahay eto amin'ity tany fandalovanay ity. Adidinao koa izahay amin'izao fiainana miharatsy izao. Adidinao koa raha tojo fifaliana, ary indrindra adidinao raha sendra fahoriana. Koa ampaherezo ary ny olonao iaina amin'ny teninao isan'andro, fa toko tsy mamitaka ny teninao. Tompo, aoka izahay hanetry tena sy handiny tena manoloana ny teninao, indrindra amin'izao fotoana ny karema izao. Koa mangataka ny fanahinao masina ary izahay, hiasa amin'ny mpamaky teny sy mpitondra ny afatrao ary ny vahoakanao. Ka nisitrakao irery ihany no ambarany amin'izany, ka hamokatra voatsara ho an'izay mihaino azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no entinay maniry sy mangataka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanompon'ny sankeriba mbola niteny ratsy an'i Jehovah, mbola niteny ratsy an'i Jehovah Andriamanitra sy Ezekia mpanompony, sady nanoratra taratasy hiaika an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, sy teny ratsy azy ka nanao hoe tahaka ny tsy nahavonjen'ireny Andriamanitry ny firenena tany amin'ny tany hafa ny olona tamin'ny tanako no tsy ahavonjen'ny Andriamanitra sy Ezekia ny olona koa amin'ny tanako. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao teny jiosy teo anatrehan'ny mponina tany Jerosalema, izay teny ambonin'ny manda, ampitahorany sy ampangoroany azy mba ahafahany ny tanàna. Ary Andriamanitra Jerosalema koa dia mba nilazainy toy ny filazan'ireny Andriamanitry ny firenena tany amin'ny tany hafa, izay asa tanan'ny olona ihany. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany, zanaky Amoza, ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy na hery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komandy teo an-tombon'ny mpanjakany Asiria, ka dia lasa nody tamin'ny kenatra sankeriba. Ary no niditra tao an-tranon'Andriamanina izy, dia namono azy tamin'ny sabatra ny zanany naterana. Toy izany namonjeny Jehovah ny Ezekia sy ny mponina tany Jerosalema tamin'ny tanan'ny sankeriba, mpanjakany Asiria, sy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Eny, niaro azy tamin'ny manodidina rehetra izy, ary ny maro nitondra fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerosalema sy zavatsoa ho an'i Ezekia mpanjakany Joda, dia nalaza teo imasin'ny firenena rehetra izy hatramin'izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny akamaroany ny asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo ka nanao hoe lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.
falazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, hasandratra tany an-danitra va ianao? Hihetratra any amin'ny fenatsity ianao. Fa raha mba tany Sidona nanao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra mbaraka androany izy. Falazaiko aminareo fa ho moramora kokoa no amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy menatry ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjeny izay rehetra mino izany, amin'ny Jiosy aloha fa vao amin'ny Jetilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'ny Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Dia tsantsika hanao ny hira mialohan'ny toroteny. Ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, hatrany am-boalohany dia ny fananao masina no ny taridalana nireo mpanomponao, nanoratra ny soratra masina, ary ankehitriny raha ho azavaina amin'ny olonao zany, ampaherezana ny olonao, dia aoka ny fananao masina hiasa mahery eo am-ponay rehetra, ka mba ho voatendry ny lelanay hanambara ny voninahitra ao Andriamanitra, ary ny fonay koa ho fonofo andairana zany tenin'Andriamanitra zany. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ao amin'ny tantara faharoa, toko faharoa amby telopolo ry havana, no anatsoatsika ny afatr'Andriamanitra ao anatin'izao loha hevitra vaovao iainana eto amin'ny fijekema izao mandritra ity volana martsa ity, dia ny hoe mikendry ny famonjena ny asan'ny tompo, mikendry ny famonjena ny asan'ny tompo. Ka tsy ho raisitsika avokoa akory ireo andininy rehetra, fa ny andininy faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo ihany no hoentintsika mifampahery amin'ity toroteny ity. Andeha raha antsika mamaky indray mandeha zany amin'ny anaran'ny tompo. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo, andininy faharoapolo sy ny faraiky amby roapolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho zany teny vavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanaky Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka ny anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka, ary ny komandy teo atobin'ny mpanjaka ny Asiria, ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Dia namono azy tao tamin'ny sabatra ny zanany naterany. Hatreo no farany. Ravana malala ny tantara ao amin'ny testamenta taloha ity, tantara ny amin'ny lalana ny tondran'Andriamanitra ny famonjena, ny asan'Andriamanitra tamin'izany famonjena ny olon'Andriamanitra zany.
manoloana ny fahavalo mahery, fahavalo manana ny tanjany. Fa tamin'izany fotoana zany rehefa mamaky ny testamenta taloha ianao a, dia anisan'ireo firenena zay matanjaka, mahery, ary ny hevitra fa manan'Andriamanitra mahery ny Asirianina, sady nanana miaramila voalamina tsara. Ka izany firenena matanjaka be zany no mandrahona ny Israelita fa horavana ny tanànany Jerosalema, ho tafiany i Jerosalema. Efa eo akaiky ny tanàna ny tafika Asirianina. Inona ary no lalana hitondran'Andriamanitra ny famonjeny ho an'ny Israely, olony izay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Tsaroa fa tao amin'ny testamenta taloha dia tahaka izao no fomba fihevitry ny olona, ny firenena tsiraray avy dia samy manana ny Andriamanina. Raha tahiny ka resy eo anatrehan'ny firenen-kafa ianao, dia tsy ilay firenena akory ny resy, fa ilay Andriamanitra no heverina fa resy. Ary izany mahatonga an'ilay mpiantsy, ilay niantsy ny laza ny amin'ny famakina ady tamin'ny Israelita hoe tsy mihoatra n'ireo Andriamanitra efa hita tany amin'ny firenen-kafa, Jehovah Andriamanitra, ka tsy ho resy akory, fa tsy maintsy ho resina zany tafika Asirianina zany Israelianina, satria ny Andriamaniny dia mitovy amin'ny Andriamanitra rehetra ihany. Teto no nanehoan'Andriamanitra ry havana malala fa Andriamanitra hafa mihitsy ny Andriamanitra ny Israely. Ary zany no ilazana amintsika, Andriamanitra hafa mihitsy ake ivavahaditsika ty. Andriamanitra tsy mitovy amin'izay mety heverina ho Andriamanitra na hatsangan'ny olona ho Andriamanitra. Tsy dia marina loatra, ary eto am-piandohana dia efa milaza hoe tsy dia marina loatra no fitenin'ny olona hoe atao ahoana rehefa samy Andriamanitra anankiray ihany ny vavahany. Reo fandaminana ny gramera hébreu dia ny ilazana an'izany dia ny ilazana hoe fiaraha-mivavaka tsy misy manery fa antsitrapo, ary samy noteren'ny fanahany avy izy mirahalahy reto hivavaka ho an'ny fireneny. Tsy ny hoe ny toe-javatra zay eo anoloany fotsiny dia ny hoe misy manafika ny firenena, fa mahatsiaro fa manana adidy amin'izany, ary samy mahalala mahatakatra fa tsy misy afa-tsy ny fitodiana amin'Andriamanitra ihany, ary tsy misy afa-tsy zany fitodiana amin'Andriamanitra zany ihany no mahavonjy ny fireneny. Ravaka malala, ity andin-tsoratra masiny ity zany no mampianatra antsika hoe tsy misy afa-tsy ny fitodiana amin'Andriamanitra ny fiaraha-mivavaka. Voalohany dia ilaina ny miara-mivavaka, ilaina ny hoe ny sampanompon'Andriamanitra dia miara-mivavaka fa tsy manao zavatra hafa. Ny sasany tonga amin'ilay fitenin'le paster anankiray zay hoe fa misy hevitra tsy mifanaraka toy hoe heny ary tsy maninona fa ianareo mivavaka miatsinanina moa zay mivavaka menandrefana, ka tsy takizay le fomba fiaraha-mivavaka. Fa ny olona zay mahatsiaro samy mpanompon'Andriamanitra dia miara-mivavaka araka ny tenin'ny soratra masina hoe raha misy olona telo aminareo mifanaraka fangata-javatra amin'ny anarako dia atao ingo zany ozy izy Jesosy, ataoko zany ozy izy, ataoko zany. Matoa zany tsy manao izy dia setritsika mihitsy ny tsy miaraka mivavaka. Sendra menitsinanina ny vavaka ny sasany moa sasany menandrefana, sanatria ny vava, sanatria ve dia misy hoe hivavaka ny sasany mivavaka hampandrosoana ny asan'Andriamanitra ny fiangonana, fa ny sasany mivavaka mba tsy isiany zany, sanatria fa ny mpanompon'Andriamanitra zay mahatsiaro fa mpanompon'Andriamanitra dia tokony hiara-mivavaka, ary ilain'io fiaraha-mivavaka io. Io nasaina nipetraka teo ambony vato i Josoa sy Arona mba hitana ny tanan'i Mosesy, satria rehefa nidina ny tanan'i Mosesy dia nahery ny fahavalo, fa rehefa niakatra kosa ny tanan'i Mosesy nitondra ny teny dia natanjaka ny Israely
inona ataony mosesy iny dia vavaka iny ka ilaina ny mpiara mivavaka mifanohana mbavaka zany ny fiainan'ny fiangonana tompoko mifanohana mbavaka mifampivavaka araka ny teny soratra masina hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo teny ilaina zany raha tiatsika isokatra ny lalam-pamonjena ny lalam-pitahina eo amin'ny fiainantsika mila mifampivavaka ary tsy aty am-piangonana ihany fa mila mifampivavaka ny mpianakavy fa tsy hoe eo amin'ny mpianakavy eo dia mifanenjika fotsiny eo an-trano ao no atao raharaha mifanenjika ny mpiray-tampo mifanenjika ny mpiavana na ny mpivady aza tsy fantatra tsony zay tena marina ndraiky be deaibe ny tokantrano efa miaina zavatra tahaka izany e na ny mpivady aza ndre tsy fantatra inona ny tena marina ao ny olona moa tsy mahalalana ndre fa mivoaka eny tokotany ny olona sasany mifampitatana fa rehefa ny an-trano samy manana ny tranony dia mila miara-mivavaka mila mifampivavaka mifanohana amin'izany vavaka zany a fa ilaina eo amin'ny famonjena zany io vavaka io dia na i Jesosy Kristy tompontsika aza dia nanao an'io satria na dia zanak'Andriamanitra aza izy afaka miteny fotsiny amin'Andriamanitra hoe zao saingy zao a tena ny vavaka Jesosy Kristy ary tao a Getsemane dia nipotrapotraka tahaka ny rany antsembohany raha ny vavaka sy ny tolona tamin'Andriamanitra izy tsika tsy mbola nanao tahaka izany koa raha angambany mety tsy mbola nivavaka ny oatra ny 10 minitra tsika fa Andriamanitra dia milaza amintsika ary ampianaran'ny soratra masina amintsika zany a fa ilaina ny mivavaka masy dia milaza hoe manaiky an'Andriamanitra ianao fa tsy manohitra an'Andriamanitra tsy manohitra ny lalana hitondran'Andriamanitra ny mivavaka masy dia manaiky andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy araka ny sitrapon'ny tena ny olona manohitra an'Andriamanitra dia hitantsika eo amin'ny Matio 7:10 teo amin'ny perikopa fa mafy ny fitsarana ny olona manohitra an'Andriamanitra ary hitantsika eto aoriana eto fa zava-doza no mitranga amin'izany fanoherana an'Andriamanitra zany ny olona tompona andraikitra tsiraray avy ry havana malala dia mila mahatsiaro tena hitodika amin'Andriamanitra ary tia lazainy ny soratra masina teo ary dia ny vavaka dia niesaka nandinika kely ny teny Hebreo izay nandikanany testamenta taloha fa nidikan'ity teny hoe ny vavaka ity amin'le dika tenyity tantara faharoa dia hoe niantsoantso miika mihitsy niantso an'Andriamanitra ka tena miteny mitantara amin'Andriamanitra ny zava-manjo azy dia misy hitovizan-kely amin'ny tenintsika malagasy any amin'ny faritra ny teny hoe zaka tany hoe sahala amin'ny hoe miteny dikany na hoe miantso ny dikany dia hoe tsika zany raha miteny hoe zakainao na hoe zao zavatra zakaiko aminao dia sahala amin'ny hoe olona miteny ny dikan'izany ka izy mirahalahy eto dia tena niresaka tamin'Andriamanitra hoe zao ny problemanay reo ny tafiny asirianina reo ny manahirana vonjeo zay ry Jehovah tomponay eo vonjeo zay tena vonjeo zay ary misy zavatra mitranga eto amin'ny fiainanay a dia io zany lazain'ny teolojianina mampandinika ny tantara faharoa hoe nanao intercession zany hoe tena nangata-javatra mafy tamin'Andriamanitra izy mirahalahy ka ny vavaka atao ry havana tsy vavaka malemilemy tsy onda malemy ny vavaka hoe mitranga ny toe-javatra anankiray a dia mikipy kely na mody miondrika kely na mandohalika kely indray-pandeha dia hoe mivaly ny vavaka fa tsy zany no lazainy eto fa ny lazainy eto dia zao tena ikika makany amin'Andriamanitra mihitsy tena miantsoantso an'Andriamanitra tena fitodiana tanteraka amin'Andriamanitra no dikan'ity vavaka nataon'izy mirahalahy ny mpanjaka sy ny mpaminany no miara mivavaka eto ry havana malala ary mba tadio zany fa raha tahiny tokoa ka isika zao raha ny mpitandrina sy isika tompona andraikitra any amin'ny sampana tompona andraikitra any amin'ny fiangonana isika kristianina tsika vita batisa no tena miara mivavaka ho an'ny fiangonana ho an'ny firenena ho an'ny ankonantsika dia ho hitantsika ny valim-bavaka omen'Andriamanitra antsika fa mahagaga zany valim-bavaka omen'Andriamanitra zany ry havaka malala mila tena mitodika amin'Andriamanitra tsika zao a mila mitodika amin'Andriamanitra tsika fandrony zao ny lazan'izay teto hoe tena tsy vazivazy anefa ho atsika eto Antananarivo nge mbola tsy mahita an'io tsika fa efa Thendramasina ngely Ambalavelona 114 Cisco zao 700 ny Cisco rakotra io Ambalavelona io misy faritra sasany tena mikatona daholo mihitsy sa sekoly dia misy miteny ono ngany tsy marina misy tompona andraikitra sasany miteny hoe dadarabe no tena manafaka an'io fa samy miteny amintsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha tsy mitodika amin'Andriamanitra ny firenentsika raha tsy tena mitodika amin'Andriamanitra tsika malagasy fa raha fakely ny tsika efa tia mpiangonana tahaka izao tena mitodika amin'Andriamanitra tena mivavaka mafy amin'Andriamanitra tsy vavabavaka onda malemy
tsy vavaka kely atao ndraindray, tsy vavaka kely atao rehefa misy mahaporotra mahatery, fa tena vavaka mafy, vavaka tsy mitsahatra, vavaka tsy miato, vavaka isan'andro, vavaka mandava-taona. De efa miariary zao fa tafiany devoly ny firenentsika. Io resaka mbalavelona io asan'ny devoly io. Efa niarany aina tamin'izany tany amin'ny faritra ny asako vitsivitsy zay, fa asan'ny devoly io. Ary tsy misy manafaka ny atsika amin'izany asan'ny devoly zany ny anaran'i Jesosy Kristy ihany natahorany zany devoly zany, fa tsy matahotra anarana hafa zany, tsy matahotra zavatra hafa zany. Ndrendrematsy zao ny zavatra mitranga tamin'izany asa tany amin'ny faritra somary nisy an'izy io, zao ny zavatra mitranga lasa ny olona mankany amin'ny dadarabe any. Devoly moa dia selona mifetsy izy, hoy ny soratra masina, dia zao no ataony. Hoentina any amin'ny dadarabe dia meny fanafody ihany ay ny devoly miafina ao anatin'ilay olona ihany izy, fitsaka fotsiny izy aloha, tsy miatsika mihitsy izy. Dia iny le olona va sitrana tany amin'ny dadarabe, sitrana manatitra vola be any amin'ny dadarabe zany. Afaka herintaona mafy noho ny teo indray ny fietsiny. Misy tovovavy anankiray zay ravana malala tamin'ny fiangonana anankiray, zay nitsangany zany hoe zavatra zany lasa izy mifindra fiangonana, dia makany amin'ilay fiangonana avany dia miasa any le olona any fiangonana reny, karazana fiangonana zandra sekta rehetrarehetra reny. Dia mifitsaka ato le izy, mifitsaka misisika fotsiny izy, tsy mihetsika izy herintaona. Afaka herintaona na imbolana mihetsika andray izy. Zany olona zany nalatsaka ny devoly ty sorony ity, io milatsaka io, tarafina any amin'ny dokotera tsisy nininina, fa alay ny sorony io dia milatsaka ny tanany olona io, tsy afaka manao nininina, misaraka ny tanany sy ny ozatra eto ambony eto, kanefa tsy tapaka ny tanany. Zany ny asan'ny devoly, tsy mampitahotra fa so matahotra nareo, fa milaza hoe ny devoly de fetsy ka mila mitodika amin'Andriamanitra. Ary aiza ny fitodiana amin'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny vavaka, fitodiana amin'Andriamanitra, tena mivavaka, ravaka malala. Farany, ahoana moa no tena lalana itonan'Andriamanitra ny famonjena? Zay ny voalohany, miara mivavaka, mitaraina amin'Andriamanitra. Ny faharoa dia zao, miditra tsehatra Andriamanitra. Avelao Andriamanitra hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao, aza ilikiliky Andriamanitra. Ary efa fanaon'Andriamanitra io miditra tsehatra io ao amin'ny Exodosy 4, rehefa nandrery fitaraina ny olona Andriamanitra toy izy hoe idina zao, idina izao, idina zao dia zao Andriamanitra. Tena maniraka ny anjely ny Andriamanitra, ary efa fanaon'Andriamanitra io. Manana iraka izy, ity resaka hoe anjely ity dia karazana hoe solotenan'Andriamanitra ety ambonin'ny tany zay miaro ny olon'Andriamanitra. Raha mihaino an'izany fotsiny tsika ka tsy misy andiny soratra masina dia sahala amin'ny anganongano zany. Manao an'izany tokoa ve Andriamanitra? Tsy finoana any amin'ny havantsika katolika ve zany hoe misy mpiaro zany tsika? Tsy ravana malala, ambarany soratra masina amintsika zany. Fa tena ataon'Andriamanitra izany fanirahana ny anjeliny zany ho antsika, mba ananatsika toky fa miaro antsika tokoa Andriamanitra. Jereo tsara ny Salamo 1:9-1:20. Salamo 1:9-1:20 hoy ny tenin'ny soratra masina ao amin'izany salamo zany. Fa izy andidy ny anjeliny ny aminao, mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alenao. Ravaka malala, raha tena mpanompon'Andriamanitra aza matahotra fa tena marina io, fa tena maniraka ny anjeliny tokoa Andriamanitra, miaro izay matahotra azy ka mamonjy azy. Le Salamo 4:3, andininy fafito zay malaza, salamo malaza io salamo malaza ny Salamo 4:3, andininy fafito manao hoe ny anjeliny Jehova mitoby manodidina izy zay matahotra azy. Da dio tsara zany fa ianao matory amin'ny alina io mitoby manodidina anao ny anjeliny Jehova. Ary zay no natonga ny Eli tsy natahotra rehefa tonga ny fahavalo, aza matahotra hoy Eli raha sendra ny fahavalo izy tamin'ny andro ny Ahabo, fa maro noho ny momba azy ny momba atsika, maro noho ny momba azy ny momba atsika. Ravaka malala, manara-maso ny fiainanao Andriamanitra, manara-maso ny fiainantsika Andriamanitra, miaro anao lalandava Andriamanitra, maniraka iraka izy araka ny teniny. Fa hoy ny teniny manao hoe indro zao maniraka niraka eo alohanao, izy amboatra ny lalanao eo alohanao, izy mandamina ny programanao, izy mandripaka ny fahavalonao. Zany no nataony teto, rehefa miditra tsehatra izy dia maniraka iraka izy ary mandringana ny fahavalonao. Andriamanitra rehefa mandringana ny fahavalo, ity teny hoe mandringana ity
dia tsy le hevitra hoe mamono olona loatra ny tena hevitra ato anatiny ato fa ny tena hevitra dia hoe manafoana ny fahavalonao Andriamanitra, foanan'Andriamanitra eo anoloanao io fahavalonao io. Ary rehefa tahian'Andriamanitra ny olona na dia ny fahavalony aza dia ataon'Andriamanitra vita fihavanana aminy. Zany ny fitahian'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra riavana malala. No zany riavana malala dia inona no lesona na inona ny fampaherezana omen'Andriamanitra antsika. Sao ny fampaherezana omen'Andriamanitra antsika. Mahereza mivavaka ary asa mivavabavaka fa tena mivavaha. Ataovy mafy ny fiantsonao fa aza atao malemy ny soratra masina fa ho hitanao Andriamanitra fa iditra tsehitra Andriamanitra. Ary efa tsapanao zany hoe Andriamanitra miditra tsehitra zany dia aza matahotra, aza matahotra mandrosoatra any amin'ny fanompona an'Andriamanitra na dia misy fahavalo azy zany. Zany hoe ny ao an-tranontsika ihany ny fahavalontsika amin'ireny. Fa manompo an'Andriamanitra ianao manao dekona, manao mpiandry ianao, miroso katekomena ianao miteny hoe ianao ve dia hanao katekomena, aza manao an'izany ianao. Ny dadanao sy ny mamanao ihany dia miteny tsy ilaina manao an'izany. Na ny vadinao ihany no miteny anao an'izany. Na ny fianakavianao ihany no manao an'izany. Na ny olo-kafe velany mihitsy saingy izao. Andriamanitra dia manara-maso ho fiainanao io. Eo akaiky ianao Andriamanitra, tsy lavitra anao, zany Andriamanitsika zany. Mitoby manodidina antsika ny anjeliny ho an'izay matahotra azy. Ka aza mamatahotra na mivadi-po fa mijoro tsara amin'ny maha-kristianina. Aza matahotra hoe ny ambala velona ho ny afaka keo hoe ka matahotra tsika. Fa zay matahotra dia tsy maintsy mody any an-tranony araka ny teny eo amin'ny tantarany Gideona. Asian'Andriamanitra mody any an-tranony zay matahotra, zany hoe zay matahotra dia tsy afaka manaraka an'Andriamanitra, tsy afaka niandresy ny olona matahotra fa ny olona matoky an'Andriamanitra tsy matahotra. Na tonga ny ambala velona na ambala maty, misy hoe ambala maty keo any amin'ny toerana sasany a, misy azany keo any amin'ny toerana sasany, tena anaranaretina koa zany any. Na tonga zany aza matahotra ianao fa mombanao Andriamanitra. Zao ihany tany tsara ny finoana, ny mampanompon'Andriamanitra anao tanana tsara. Raha mpandray fanasan'ny tompo ianao, mijoroa amin'izany mampandray anao zany. Raha dekonina ianao, joroa amin'izany mahadekonina zany. Mpiandry ianao, mpitandrina ianao, katekomenina ianao, hijoroa tsara hoe Jesosy Kristy ihany ny tompo sy mpamonjy ahy. Tsy matahotra ny loha zaho, hoy Davida, raha ianao no amiko. Ka dia mampahery-antsika riavana malala, antenaina fa zany tenin'Andriamanitra zany indray. No entsika mamakivaky ny herinandro, vaovao omen'Andriamanitra antsika fa andro voalohany amin'ny herinandro ity herinandro ity mahereza hatrany matoky fa mombanao Andriamanitra, mombanao izy raha mpanompony tokoa ianao, raha mijoro tsara ianao fa tsy mihemotra amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Amen. Vavaksikaravana ndreto izay tompo, renay ny teninao fa mandray anjara ao amin'ny lalam-pamonjena koa zay. Mila nay olon'Andriamanitra tena mivavaka ianao, tena matoky an'Andriamanitra, tena miantso an'Andriamanitra. Raha sendra zavatsarotra dia tsy olona mitaraina any amin'ny olo-kafa, tsy olona mitaraina amin'Andriamanikafa fa olona mitaraina amin'Andriamaniny dia ilay rainy Jesosy Kristy mpanavitra azy. Nampianarinao anay zany tompo, hifonanay aminao raha tahinika manalavitra anao zay rehefa sendra problema ny fiainanay, rehefa sendra misy olana zay dia indro zay mitady Andriamanikafa, mitady toerakafa, mitady lalana hafa fa tsy mahita lalana fa ianao ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Toy zany koa miditra tsehitra eo amin'ny fiainana ianao, saingy izahay no tsy mamelanao tena hiasa eo amin'ny fiainanay fa satrinay hiara-milalao amin'ny fahavalonay, ny asan'ny devoly rehetra, dia satrinay mbola eo amin'ny fiainanay zany indraindray ka tsy foinay ny fahotanay. Tompo, mifona aminao zahay fa izany anie ny fahotanay e. Zany no hevitra mampisaraka anay amin'Andriamanitra.
zany na mahatonga anay tsy mahazo valimbavaka koa indro say rehetra mitanondrika noho ny fahotanay mangata-pamelana amin'Andriamanitra fampanoto izay. Tsy miafina aminao ny fahotanay ary zany tsy hahafahanay manompo tsara anao ry Jesosy Kristy Tompo, ampianaro izay hanompo anao amin'ny fahamarinana. Avelao ny elokay ary ny anaranao no entinay mangataka izany. Amen. Marina tamin'ny fotsika isika tsangana mpahatokiana andray ny famelan-keloka omen'Andriamanitra araka ny teniny manao hoe miainoa ary vahoakako ary atongilano amiko ny sofinareo ry oloko fa isy lalàna ivoaka avy amiko ary ny fitsipiko dia ampitoeriko fanazavana ny firenena akaiky ny fahamarinako efa nivoaka ny famonjeko ary ny sandriko no hitsara ny firenena. Izao no atenainy nosy ary ny sandriko no andrasany. Androany efa tanteraka eto amintsika izany tenin'Andriamanitra izany fa efa tonga Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ny very. Ary izy no miteny aminao hoe anaka, voavela ny elokao ary afaka ny fahotanao. Aza manota intsony hatramin'izao. Mandianaka miderany tompontsika. Amen. Amen. Jesus no asana fa Yesu no mafudu e da na fraka Amen.
ankalazan'andriamanitra ny fotsika amin'ny alalan'ny fizorontsika vavolombelony finoana amin'ny fanononana miaraka amin'ny fiangonana maneran-tany ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'andriamanitra raha tsy to mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an'i jesosy kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka marie virjine nijaly raha napaka ponty plato nomoana tamin'ny azo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavanan'andriamanitra ray tsy toa avy an'ny viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-kelo fitsanganana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana tokopiry zao no mira. Mifuna minawa nurura tsefa vitaku indrumena chanau tukua indrisi nandawana wena tinatiaru nyatsa fiainanantanya voafitaky ny masuku tsy mba nievitry zay maso anketriny matsiaro tehotya kavonona iuvatuku manantenao fahuraisina Sunita naku
zao zay maloto tsy mendriko zanaka baray sompanombola baray sony tanako baray sony tanako. Zao dia tonga amin'ny fotoana anaovana fampianarana fo isika entin'ny sampana vokivoky manga. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tomponay ary manona fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Ny sampana vokivoky manga moa zany mitondra fampianarana ho antsika indray androany. Andeha tsika andiny tena mihitsy satria amin'ny fotoana ankaremy tsika zao fotoana fandinihan-tena dia etsika anorenana fampianarana dia eo amin'ny Korintianina voalohany ny toko 12 ny andiny faraiky amin'ny telopolo toy izytsika amin'ny andiny 17 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 17 za va maky azy amin'ny anaran'i Jesosy tompo nefa manery fantatra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra ary indro izay lalina tsara indrindra no atoroko anareo na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy zany kanefa tsy manana fitiavana dia toy ny varahana maneno sy kipantsona amin'ny karantsana ary na dia manana faminaniana azy ka mahafantatra ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra aza ka mahafindra tenim-bohitra kanefa tsy manana fitiavana dia tsinotsinona ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia atolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana dia tsy mahasoa akory zany. Ny fitiavana maro-po sady mora fanany. Fitiavana dia tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitadiny azy ary tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana koa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra. Amen. Izany no fampianarana hoentina ho antsika indray androany. Andinitika tena amin'ny hoe fitiavana tena hoe zava-dehibe zany fitiavana zany ary zany no miantoka ny fiainantsika sy ny hoavintsika tsirairay avy. Milaza eto Paoly apôstôly hoe ny fanomezam-pahasoavana hozy izy ny tenenina lehibe indrindra. Fanomezam-pahasoavana tsika tsirairay ireo dia samy manana zany fanomezam-pahasoavana zany ary tsisy olona afaka hiteny hoe za tsy manana fanomezam-pahasoavana, tsy ho an'ny mpitandrina, tsy ho an'ny dekona, tsy ho an'ny mpitory na ho an'ny mpiandry, tsy zany ihany hoe manana fanomezam-pahasoavana fa tsika tsirairay dia nomen'Andriamanitra zany fanomezam-pahasoavana zany ary manamarina izany ny Jaona toko 15:9 hoe tsy anareo ny fidy fa izany ho ny fidy anareo. Tsika izay mino izao zany dia tsy ny tena tsika mihitsy ny teny hoe te ino fotsiny ino an'i Jesosy Kristy fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ino tsika, ino tsy hafantatra ny teniny ary izay no teneniny eto nefa hoe mazava ny teny eto manana zany fanomezam-pahasoavana zany tsika kanefa ve tsika tena mitoetra amin'ilay fitiavana satria mazava ny teny eto fa raha tsy manana fitiavana tsika tsinotsinona ny fanomezam-pahasoavana izay ananantsika tsy mahasoa antsika akory zany ary tena toy dia milaza mihitsy hoe toy ny varahana maneno, toy ny kipantsona amin'ny karantsana fotsiny tsika, tsy mitondra ninina, tsy mahavonjy atsika ary zany no tena hoe andinitsika tena hoe mbola ao amintsika ve zany fitiavana zany, miaina amin'izany fitiavana zany ve tsika. Ary faharoa dia inona ilay atao hoe fitiavana? Ny fitiavana tsara marina aloha fa ny fitiavana dia tsy fanomezam-pahasoavana fa ny fitiavana dia mena antsika tsirairay avy zany ho antsika izay mino, men'Andriamanitra ho an'ny olona tsirairay avy zany fitiavana zany, tsy fanomezam-pahasoavana zany. Fa eto ny fitiavana dia inona? Tanisaina eto amin'ny 9:1-7 hoe maharo-po, mora fanahy, tsy mialina, tsy mirehareha, tsy maro samihafa azy toy antsika any tokantrano le izy fa tiana ho fataritsika dia hoe tena iainantsika ve zany fitiavana zany, tsika nahazo fanomezam-pahasoavana tena miaina amin'izany marina ve tsika sa tena mandeha amin'ny fombafomba fotsiny tsika, mandeha amin'ny fahazarana fotsiny tsika. Tena eto zany dia miteny mihitsy hoe aintsio ny fiainantsika manomboka zao mba tena hoe hitanantsika zany fitiavana zany satria tena ny tenin'Andriamanitra dia miteny an'izany Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko 7 ny 9:20 hatramin'ny
raika am'rapolo ka hatramin'ny fahatelo am'rapolo dia mazava ny teniny hoe tsy izay rehetra manao amiko tompoko sy tompoko no andovan'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro ny anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminamy tamin'ny anaranao fa izahay, tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao fa izahay, ary tsy efa nanao ny asa lehibe maro tamin'ny anaranao fa izahay, ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Zany ny tentina ampiseserantsika satria manino tsy ao ny fitiavana rehefa tsy ao ny fitiavana zava-poana ny zavatra rehetra. Dia ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Amen. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana malala mandray tanana antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Isaia toko fahinina amby efapolo andininy fahatelo ambin'ny folo no teny mampahery antsika sy fampiarabana amin'izao alahady fandraisana volana martsa enina amby folo amin'ny roa arivo izao. Isaia toko fahinina amby efapolo andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ampanatoniko ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony ary ny famonjeko tsy hitaredretra ary ny famonjeko tsy hitaredretra. Izany hoe oaingana dia oaingana ny famonjen'Andriamanitra antsika rehefa miantso ny anaran'Andriamanitra tsika. Ary manamarina izay voalazany amin'ny solatra masina hafa zany hoe raha mbola tsy miantso sika dia miaino Andriamanitra, raha mbola tsy miteny sika dia efa mamaly vavaka Andriamanitra. Raha tahinika mijanona tsara ho mpanompon'Andriamanitra tsika ka tsy lavitra ny fahamarinana ny fiainantsika. Ka dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana ary tenaina fa samy mahery daholo sika rehetra ao amin'ny tompo samy nahatsiaro fa voavonjy. Andeha tsika amerina kely ny ika fanaontsika eto amin'ny fiangonana, ika mpifaliana, ika mpamonjena zay efa fanaontsika. Raha miteny azo any zao manao hoe Jesosy Kristy ny mpamonjy anao dia ahoana ny valiny? Voavonjy aho. Raha Jesosy Kristy ny mpamonjy anao, izy ny mampahery anao, tena mahery marina tsika fa dia mahereza tompo mba tsika lalandava. Andesika ravana malala iroso amin'ny raharahan'ny fiangonana zao misy zavatra vitsivitsy reto zay arosoko meloha dia zay vao iteny ny sekreteran'ny fiangonana. Tsy dia hoe raharaha loatra izy reto fa fanentanana samihafa. Ny voalohany dia efa lazaintsika tamin'ny toroteny teo fa ilaina ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana io no rano, io no azo lazaina ihany koa hoe rivotra madio mampiainan'ny fiangonana dia ny vavaka. Ary zany no nanaovana programa nanomboka tamin'izao taona izao hoe ho ampitomboina ireo fotoana iaraha mivavaka eto amin'ny fiangonana, ho ampitomboina ny fotoana iaraha mivavaka eto amin'ny fiangonana fa tsy ampy ny alahady fotsiny. Araka ny fitenitsika to vazivazika nefa tena marina ny hoe mivavaka isan'andro, valim-bavaka isan'andro, vavaka isan-kerinandro, valim-bavaka isan-kerinandro, vavaka isam-bolana dia mahazo miandro valim-bavaka isam-bolana taka ny karama isam-bolana zany ianao ary raha mivavaka isa-taona dia andraso fa isa-taona tokoa ny valim-bavaka. Ka ilaina zany ny mivavaka isan'andro, vavaka isan'andro ampitomboina ny fotoana ivavahana ary ny tanjona dia hoe 7 andro amin'ny 7 andro dia misy fanompom-pivavahana mandrakariva eto amin'ny fiangonana. Raha sendra aditsika, raha sendra mavesatr'entantsika any amin'ny misy atsika any, sendra adi-panatsika, sendra zava-manahirantsika dia midodododo atao tranony ray tsikisika isan'andro isan'andro. Raha misy problema isika na misy fifaliantsika dia idodododo atao tranony ray tsikisika isan'andro araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy fantatrareo fa tsy maintsy ho ato an-tranon'izy aho izy ato an-tranony raiko ny zanak'Andriamanitra dia maka ao an-tranony rainy isan'andro tsika dia manao zany fampovavahana zany. Amin'izao voalohany zao dia ny alahady zany efa misy dia mitatra tsika mankany amin'ny latsinainy. Ny latsinainy isaorana an'Andriamanitra ry havana malala fa matratra eo amin'ny 300 latsaka kely na eo sika ny miara-mivavaka latsinainy maraina dia mbola tsy hoe nisan'olona kory no enjehana, tsy nisan'olona no enjehana fa ny zava-dehibe dia hoe tena lasa fiainan'ny fiangonana fiainanao zany hoe mivavaka zany. Raha ohatra ianao ka tsy mahavita ny tokantranonao any aza sanatria amin'ny maraina be dia tonga latsinainy maraina amin'ny enina maraina no fidirana rava amin'ny enina sasany avy hatrany dia mamonjy asa rehefa vita zany sady tsy tarany amin'ny asa no nahazo fampaherezana amin'ny tenin'Andriamanitra afaka nitodika tamin'Andriamanitra hoe Jesosy androany manana problema amin'ny mpampiasa
androany manana problema amin'ny asako a misy fitsarana oatrehana menakavy androany misy an'izao ny problemanay a manana problema rahaboly zay a androany a dia entina eo anatrehanao zany a dia ho hitanao a ny valimbavaka omen'andriamanitra antsika zay zany a ny latsinainy ny talata ariva dia misy fifampahirezana ao anatin'izany talata ariva zany ny vondrombavaka zany a zay efa nisy teo aloha ary toizatsika zany vondrombavaka zay efa nataotsika teo aloha zany a dia entanitsika mba ho tonga maro koa amin'ny 900 no fanomboana ny vondrombavaka misy fampianaram-pinoana aloha izy io satria hoe ampianaro ah zay no loha hevitra ny talata ariva misy fampianaram-pinoana aloha vita ny fampianaram-pinoana ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia misy ny fiaraha-mivavaka vavaka ho an'ny fiangonana vavaka ho anao manokana vavaka ho an'ireo avantsika zay nangata-bavaka tamin'ny fiangonana zay zany a ny talata ariva amin'ny 9 miezaka tsika mirava amin'ny 7 indraindray moa mitatra kely ny vavaka satria vavaka no atao a dia mbola misy tsy afapofa te mbola hivavaka hatrany hatrany dia fitsasany eo tsika zany ny tena tafala ato am-piangonana rehefa talata ariva ny sabotsy maraina amin'ny 9 maraina averiko indray zany a ny amin'ny 9 maraina ny sabotsy maraina ihany koa dia mirava amin'ny 9 sasany a raha hiala sasatra ianao sabotsy a dia amin'ny 9 sasany ianao dia afaka ato am-piangonana raha tahinko moa tsy zay fa mbola hiasa dia afaka mandeha miasa ianao ao aorianan'izay ny tanjona dia zao misokatra isan'andro ny fiangonana ary mivavaka isan'andro tsika menakavy mahazo valimbavaka isan'andro isa-tsegondra isa-minitra tsika ary tena olon'andriamanitra tsika milona ao anatin'izany vavaka zany a zany no tanjona ao amin'ny fiangonana atsorina kely zany dia hitaritsika izy io taritsika talata maraina ihany ko mety misy larobia maraina ihany ko mety misy lakamisy maraina ihany ko mety misy zoma maraina ihany ko misy ary dia misy daholo ny fampivavahana latsinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy lady no tony ny famaranana izany fiaraha-mivavaka izany isan'andro ary isan-kerinandro ka dia mahery isika menakavy a manatanteraka nyzany rehetra zany tsy hoela fa afaka andro vitsivitsy dia andeha any mahasobe tanteraka tafika masina isika amin'ny alalany sampanasa fitorinana ny filazantsara hiaraka amin'izy ireo any koa misy atokopira vitsivitsy andeha any a misy sampana ihany koa zay andeha any a ny sampana vomangana efa fantatro a ny atokopira sasany ihany ko misy mpikambana amin'ireny a andeha any amin'ireny satria tafika masina ny fiangonana moa ny resahana io zany a rehevana malala dia misy andreto zavatra reto a tsy atao hoe hanetanana satria ny olona tsy afaka ty metsika loatra no entanana fa ampaherezanantsika amin'reto zavatra reto a any a ny valopy mikasika ny tafika masina valopy mavomavo zay lay izy a misy eto ambany eto a tataka an'ity lay valopy a mikasika ny tafika masina io a dia sady mandraytsika ny mamerina mbola be deabe any amintsika any a blazo averina lay izy a ary avereno ataka nefa fanaotsika eto amin'ny fiangonana mifamerenana azy to zany koa any adiditsika sampana sy fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana dia miezaka tsika mamita an'ireny mba azahoana manatanteraka zany tafika masina any mahasobe zany dia ny ampaherezana antsika ihany koa efa nanao précantany ny AFF ary isorana an'andriamanitra fa dia misy mpanompon'andriamanitra nitondra azy ireo anakany a mbola mafy be ny asa miandro eo ao amin'ilay efijikema mahasobe zay 30 kilometra mahery kely miala ny fianaratsoa fiangonana efa 50 taona zany hoe zokotsika 100 taona no ao saingy tsy dia misy mpivavaka loatra fa tsy misy afa-tsy 100 eo ny miara-mivavaka isan-kalady vitsy dia vitsy zany a zany a dia ny manodidina azy eo a rehefa lady any a dia tsena amin'ny mahasobe ary dia tokotany-piangonana ny tsena ka dia tsy maintsy misafidy zany ny olona hoe etsena sa hivavaka dia nalaon'ny maro moa ny etsena ary zany ny mahavitsy mivavaka zany a no ho tafiatsika ka mila mivavaka tsika ho an'ny AFF dia manampy ko tsika arak'izay azo atao eo ny sakafo moa zany afaka manampy tsika afaka manome vary manome zavatra zay mety azotsika hoentina any fa ny tena raharahany zany dia tsy misy rano amin'io tanàna io fa vovo daholo a ary somary maloto le rano tsika moa somary sensible ihany le tsika vaty-Antananarivo rehefa mandeha amin'ireny toeran'ireny a dia tsy maintsy tsonjovina ihany ny fahasalamana mba tsy zay indray no tetiky ny devoly amelezany atsika any loha izany a dia manainga atsika zany a mampahery atsika mba hanome oviva raha afaka manome oviva ianao na dia ray ihany aza dia manomeza oviva mba azahonin-drareo a azahonin'ny tafika masina mizotra tsara any amin'izany a efijikema mahasobe zany fampitona-bavaka tsika rehevana malala mission ny fiangonana io ataon'ny AFF io tsy mitsangatsangana any a
tsy mitsangatsangana any fa misy programma tsy priany any tsy mandeha mitsangatsangana akory any tsy mandeha mijerijery tanàna akory hoe takaniny zany tanàna masobe zany fa mandeha manao tafika masina any miasa ho an'ny tompo any mitona olona ho an'ny kristy any ary dia mifampivavaka tsika mba ho tanteraka tsara zany io zany dia toano amin'ny vavaka toano amin'ny sakafo ny rano amin'izay azo no hanohanana azy izany tafika masina zany avereno ny valopy fa zava-dehibe eo amin'ny asan'andriamanitra zany zany dia santatra ihany fa mbola be dehibe ny zavatra hitranga eto amin'ny fiangonana amin'izao taona izao manana programma vitsivitsika ao ny hoe mivavaka mifo hivavaka ao dia ao ny hoe ampianaro aho ary mbola isy ny antsona hoe mamanga namana isy famangina faobe zay hotanterahana eto amin'ity fiangonana ity amin'izao taona 12 zao voninahitra ho an'andriamanitra fa dia mahireza revana malala rehefa manao rakitsika avy eo dia mba hafarako kely isavatra kely mba homeny ity voalohany dia mba mavitribitritsika satria fa nahazo ny tenin'andriamanitra nahazo famelan-keloka dia mba mavitribitrika zany tsika fa tsy toy nyreny olona andeha eny aloha tsy toizako fa zay fotsiny dia mavitribitrika zany zay fotsiny zany zava-dehibe faharoa dia hoe rehefa manao rakitra revana malala jereo tsara ny tantaran'ny kaina sy abela eo amin'ny genesisy zao ny tantaran'ny kaina sy abela i kaina dia naka ny fanatiny dia nanolotra ho an'i Jehova fa i abela kosa dia nizaha zay tsara indrindra tany aminy ka natolo no fanatitra ho an'i Jehova zany revana malala ny rakitra taka ny fanaontsika io dia fanolora-tena ary fo madionona ny lorantsika tena ho an'andriamanitra atsitrapo no hanaovantsika zany ho an'andriamanitra mety tsy ahita vola madiotsika kanefa ezaka ihany koa zany mba ataontsika fitezateny zany aza miandry an'le manakalo etsy fotsiny fa miezaka nireny mpanompon'andriamanitra reny ary isaorantsika izy isaorantsika le mpanompon'andriamanitra reny fa manomana foana zany atao rakitra zany dia ho manina zany manina mandrakarivo zany ary mandrea tamin'ny dekona voamaly hoe misy o ny hoe zarain'ndroa le ariary zato na roanjato dia ny ilany alefany amin'ny rakitra ilany dia ilany aza manao an'izany aza manao an'izany fa so zarain'ny tompo roa amin'izany ianao fa fanolora-teny io ka ho na raha voazara roa amin'izany ianao dia anankiray any amin'ny afobe moa ny anankiray any amin'ny paradisa tsy manao an'izany tsika manjary simba ny fanolora-tena antsika satria fanolora-tena io no hitarafan'andriamanitra hoe tena manolotra ny tenantsika ho an'ny tomposika dia zay ananatsika akasitrahan'andriamanitra fa saingy izao ataontsika amin'ny fo madio ary ataontsika amin'ny fanahy madio tsara noho izany endrika anankiray ampisehoana zany fo madio ananatsika zany revana malala na dia tsy manam-bola madio azy tsika aza dia aforiporitra ny vola za dia aforiporitra ny natao rakitra manolo tena ho an'ny tompontsika raha miaraba ray aman-drenitsika atao bavao mialatsina somary tsy manalava fotoana akory fa manazava an'izay raha anao atao bavao an'ny ray aman-dreny ianao manana vola taky ty ianao azoko antoka fa tsy ataonao an'izao kory io dia omenao ny dada sineny ty ny ino ty izy ty ny solomody akoanareo ry dada sineny misy manao an'izany ve misy sa manao an'izany ve amin'ny dada sineny na amin'ny dadabeeny tsisy sa manao an'izany fa nahoantsika sa manao an'izany amin'andriamanitra fa rehefa manao rakitra aza atao an'izao ny rakitra io zany andriamanitra le ao an-tsaintsika dia hoe afenina lizy mba tsy dia ho hitan'ny olona ka tsy dia tena mety raha tao taka an'izao satria ahoana moa izy andriamanitra inona ary ty zavatra miforiporitra ty ozy izy fa izao ihany atsory ataovy mitsotra taka ny fonao ny rakitra ataovy mitsotra taka ny fonao sady mari-panajana an'andriamanitra no fomba fiasa madio milaza fahadiovam-po raha mahana nyty ianao ataonao rakitra ataovy mitsotra ny vola tompoko tsy misy afenina io tompoko fa ataovy mitsotra dia apetrao eo amin'ny fanatazan-drakitra na farafahakeliny raha ohatra ka ilay fanatazana manao an'izao dia avalona anankiroa dia atsofoka ao anatin'ny fanatazan-drakitra inona ny dikan'izay mariky ny fanajana an'andriamanitra zay ny ray aman-dreny aza omena anaty valopy atao tsara tare ny volao fa iza moa zany andriamanitra zany fa ngatsy lay any ambony any zany lay avo indrindra zany lay mahay ny zavatra rehetra zany lay tianao zany atolory amin'ny fonao ka rehefa manao rakitra tsika rehefa avy eo atsoro tsara ny vola ary ataovy amin'ny fonao zany ireo rakitry ny telo ireo taka ny mahazatra antsika ao ny ny fiangonana ao ny antsangam-bato zay anitanana antsika mandrakarivo zany ao ny ny fanorenana zay antarantsika ny asa eto amin'ny fiangonana voninahitra ho an'andriamanitra mahireza ry avako manatitra ny fiarabana ho atsika rehetra amin'izao alady voalohan'ny volana izao isaorana indrindra ny tompo nanome fahavelomana atsika indray marina tokony ny tenineny famindrapon'andriamanitra
no tsy nalany rihitratsika tafajoro somatsara tahaka an'izao indray. Misy fandraisana androany araka ny efa fantatsika dia saina avokoa ny mparay fanasan'ny tompo ny rakitra zay ho ataontsika rehefa avy eo moa dia efa nazavaina teo aterina ety amin'ny altara tahaka ny fanaontsika mahazatra. Misy boky kely zay ao boky firana dia DVD dia boky solfa. Fantatsika efa namoaka firana fanampiny ao amin'ny salamo indray zany zao le FJKM dia misy an'izay ao efa vita DVD le izy dia efa vita boky solfa le izy dia efa vita boky misy tonony. Amidy ilay boky solfa 3500 ariary, le DVD 6000 ariary, ilay firana 1000 ariary. Dia mba engaviana amintsika dia mba aty am-piangonana ihany tsika no mividy, na tsika aty am-piangonana no mividy na any amin'ny raha misy any ary amin'ny librairie Antso. Zay ihany zany fa efa misy manao pirate sady le izy dia aleotsika mba aty amin'ny fiangonana no mividy mba hisorohana an'izay. Avy amin'ny fikambanam-pitorotezy katekista mba ho fanomanana ny herinandro masina satria dia efa ho avy zany herinandro masina zany sy ny fifampiarabana ny fifampiarabana mpikambana dia mba mijanona ao aorian'ny fandraisana vetivety isika. Raha riva mitoy mandrakariva ilay fiofanan'ny Brown sampana sy ny fikambanan'ny dekona sy ny olona. Raha riva amin'ny efatra io tompoko dia mba entanina sika dekona sy ny olona amin'io dia ny Brown sampana koa. Amin'izay tsika mba mitovy ny fahalalana sy ny fandaminantsika ny ato amin'ny fiangonana. Raha vitsivitsika nytonga eo mantsy satria ndray misy fandaminana miovy eo dia lasa le sasany ihany no mahalala fa le sasany tsy mahafantatra dia lasa misy fikorontanana zay ndraindray eo amin'ny fanaovana ny asantsika amin'ny mahadekôninatsika. Zay zany mba entanisika amin'izay fampianarana sy fampiofanana ataondray aman'eny-mpitandrina izay. Ny mainto milalo dia manatateraka varotra sakafo isan-karazany rehefa avy eo etsy amin'ny trano evetsy anasanatsika andray anjara amin'izany sakafo izany. Ny sampaty dia maneho fisaorana tamin'ny fandraisantsika anjara kosa tamin'ny mofomamy izay namidin'izy ireo tamin'ny alahady lasa teo. Ny Dorcas mampafantatra antsika fa amin'ny talata 8 marsa izay andron'ny vehivavy mandeha mamboly hazo ny Dorcas Foibe eny amin'ny andanona ambatoloana manjakandrina. Amin'ny enina no miainga eto amin'ny fiangonana ianareo dia mitondra sakafo izay sahazanareo avy ianareo. Misy ihany koa ilay fankalazana ny 8 mars io izay tanterahan'ny fiangonana Valotrano eto amin'ny manodidina eto. Efa fanao isan-taona izy io dia amin'ny alahady 13 marsa zany any amin'ny FJKM Akazomanga no anatanterahana an'izay fankalazana ny 8 marsa ho an'ny Dorcas Valotrano izay. Ny ray aman-dreny-mpitandrina antsika moa no mitondra ny fotoana sy mitoroteny eny amin'izany FJKM Akazomanga izany amin'ny fotoana io. Mba mijanona avokoa ny AFF sy ny mpiandry izay andeha tafika masina rehefa mirava ny fandraisana. Araka nefa nanentana ny ray aman-dreny-mpitandrina ihany teo dia mbola manentana antsika ny amin'ny fiaraha-mivavaka rehefa latsinainy maraina sy ny sabotsy maraina. Io ry havana dia tena entanitsika aza manao hoe mampirotoroto koa izany. Tsy mirotoroto mihitsy ny mamonjy an'Andriamanitra. Io tsy Andriamanitra ny firotorotony fa raha io ny mampirotoroto tsisy manaraka an'io. Fa Andriamanitra n'inona io? Andriamanitra ny fiadanana io. Manome fiadanana ho anao io ka aza manao hoe tsy tratranay zany fa mampirotoroto dia entanintsika ho amin'izany fiaraha-mivavaka izany. Mpanompon'Andriamanitra nanome rakom-pisaorana 7 ariary ho an'ny Tsangam-bato. Izay manao fanatim-pisaorana no manome voninahitra ary izay mitandrina ny lalàny no anehoan'ny famonjen'Andriamanitra. Izao Randrianaltina Mantrarin-Jaka mivady dia manolotra vola 100 000 ariary ho an'ny fiangonana 40 000 ariary, sampana fifoazana 20 000 ariary, Dorcas 20 000 ariary,
mainty milaly 20 000 ariary mangataka ny raha mainty milaly ny tompo no mpiandry ahy ary dia mangataka vavaka ihany koa mba ho salama dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amigo
ivavaka isika tsy mitsahatra ny misaotra sy mitera ary maome voninahitra anao izay ry Andriamanitra rainay eo satria avy aminao ny zavatra rehetra ary tsy diso anjara amin'izany izahay misaotra ny amin'ny mpanomponao izay nanolotra rakim-pisaorana ho anao misaotra satria tianay loatra ianao manakare-pahasoavana ho anay tsirairay avy ianao ankehitriny ny tompo izay dia mivavaka ho an'izany mpanomponao izany ny amesanao azy hery sy tanjaka ary fahasalamana mba hahafahany manatanteraka ny asanao ny fanomponanao ny adidy amanandraikitra izay efa napetraka ho sahaniny ataovy matoky ianao izy tompo eo mandritry ny androm-piainana rehetra ary momba azy mandrakariva ianao aoka ianao no anjaka sy hanapaka feno eo amin'ny tokantranony ny amin'izay ananany rehetra dia ataovy lohany eo amin'izay rehetra ataony izy aza velao kivona ho ketraka na dia misy ara ireo aty sarotra lalovana dia izay tsiraray avy retoko ihany koa tompo dia ankininay manontolo eo am-pelantananao ny fiainanay ny mombana rehetra izay rehetra anay eo am-pelantananao dia afaminao avokoa izany koa isaoranay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo tianay no anandratanay izany vavaka izany amen. Sao tsika dia hanavao ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra tsaro fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra.